Ary sao dia mba tsy rafitra raha mampatonga any amin'ny sisintany taray koa. Ty androany ty atao momba ilay resaka antiboko fa mandreraka be. Eny ao ny rafitra, tsy mampandroso ny eto Madagasikara mila iadivany, mila ovainy. Fa afaka resahana konko ve ny akamoana, antony iray mampatarika ny lisany any amin'ny faritra, toe-tsaina ary indrindra fa ny kolontsaina. Be da be zany ny vidéo commentaire tato ho ato, hitako resaka fankalana borisanin tsotra izao fotsiny, fankalana fokomerina. Rehefa mandeha dia hoe izay olona ao Antananarivo ao ihany ny olona, ny amin'ny sisiny tsy olona, ireo Antananarivo ireo merina ireo mangorona ny harenany any amin'ny sisintany. Sasany moa dia misy tonga dia hoatahota fotsiny efa tsy lôjika intsony ilay raisonnement fa dia fankahalana merina tsotra izao. Ka indraindray mampatonga ilay fankahalana, indraindray tsy mifankafantatra kosa, dia indraindray mandeha any fotsiny ilay izy ka aleontsika mifankafantatra. Raha aminahy manokana aloha dia antony mampataraka ny any amin'ny sisintany dia ianareo any kamo. Ny antony mampandroso kokoa ny ato ampovoan-tany, tsika dans la merde daholo, samy mahantra velona daholo e. Fa ny antony mampandroso kokoa ny ato ampovoan-tany dia fahazotoana. Samy borisany tena borisany zany tsy raha hainareo. Amin'ny 4 maraina efa eny an-tanimbary, raha mandondona amin'ny tranon'ny borisany ianao amin'ny 9 maraina fa tsisy olona fa tapitra any an-tsaha. Manahoana ny any amin'ny sisintany? Maro be tokantranon'olona mifoha amin'ny 9 maraina, satria misy fotoana misy saison mihitsy zany hoe tsy manao ninona zareo. Vehivavy any amin'ny sisintany zany ny ankamaroany ka mivelona, sahako miteny an'izany. Misy vehivavy miandry ny trano fotsiny tena asany. Dia io zao dia maro indray zao ny olona tezitra kanefa marina izany. Amin'izao andro sarotra izao, vehivavy amin'ny sisintany ihany mbola mahavita hoe tena femme de ménage tout court. Ny olona eto ampovoan-tany na miandahy miambavy mandeha eny an-tsaha daholo, mandeha miasa raha any amin'ny birao. Dia izany antony mampandroso. Fiainana efa sarotra be izao, tamin'izao mbola misy vehivavy izaho tsy mahavita miasa zany, ampy anahy fikarakarako ny zaza. Dia ao dia mijanona ao an-trano dia mihirahira, mikarakara sakafo, matoritory mijery nove gasy. Ohatr'izany ilay fomba fiainan'ny olona sasany any amin'ny sisintany. Tsy miteny indray hoe nareo rehetrarehetra fa ny ankamaroany ny hitako aloha dia ohatr'izay daholo ilay fiainana. Tokantrano anankiray any amin'ny sisintany, raha ataoko hoe vao manomboka izany samy miainga avy any amin'ny farany ambany. Misy an'izay karazana ohatra hoe vilany, vilia, sotro, seza kely, latabatra kely, fa ny zavatra tsy maintsy hita ao ny subwoofer, raha manenoneno, caprice io. Mozika tsy maintsy atao midradradratra satria misy vehivavy miandry foana ny trano, indraindray koa raha ilay lehilahy ao an-trano ao. Raha miditra any amin'ny tokantrano tsy manana mibory izany ianao dia misy ohatran'ilay noteneniko teo, vilia, vilany, seza sy ny ohatran'izany, fa ny zavatra hita ao zany indraindray tsisy radio akory ary ao. Dia mibory zany amin'ny alina vao mihaino radio. Mihaino tantara izany dia matory. Rahabe zany ianao mahita hoe bory izany hitanao ao an-trano izany, fa en général zany any an-tsaha foana tena miasa maraina mandrapahatonga ny harivanandro. Manahoana amin'izay ianareo any amin'ny sisiny? Ianareo sasany ve misy tsy miasa fa mitazatazana fotsiny ao an-trano? Dia avy eo rehefa mandroso ilay ao amin'ny Antananarivo dia lasa elona. Raha atao hoe mpiasa birao indray ny ankamaroan'ny eto ampovoan-tany, dia raha miasa birao izy misy fotoana ny sasany 5 ans tsy maka congé. Miasa foana, rehefa tonga ny week-end mbola miasa ihany. Dia rehefa maka vacances amin'izay dia mandeha makany amin'ny sisintany, dia avy eo lasa x3 ny vidin'entana. Ohatra hoe mofo coco raha amin'ny samy local eo 200, rehefa tonga ny amin'ny borizano lasa 500. Dia efa maninona mampatonga an'izany dia hoe kareo mila fahaizan'ireo fa mangorona ny harenantsika. Nefa nareo ny kamo. Raha resahana indray ohatra ny kolontsaina, raha atao hoe hira ohatra ilay comparaison. Ny eto ampovoan-tany ohatra hoe raha iza ny malaza hoe mpihira eto ampovoan-tany, ataoko hoe ambondrona. Mirana ny saiko, mijery anao ry haiko, resaka fitiavana. Raha ataoko hoe hijery artiste anankiray mirepresentena any amin'ny faritra, tamama ohatra, zaho ny tompon'ny lakile, resaka famparafesana. Dia gaga zany ianao hoe inona zany ny fandrosoanao tediavinao amin'ny resaka hoe famparafesana, fangalaram-bady, resaka mitsikotsiko, mosavy. Ny ankoatran'izay moa resaka dia vody, mitoriny ao atorin'io vody io daholo ny kolontsainareo. Eny e, misy zavatra be da be azo raisina, misy zavatra tsara, fa ilay en général ny tena mitaiza ny tanora zany dia atoran'ireo zavatra ireo. Ka ny fandrosoana zany avy any amin'ny toe-tsaina ny voalohany indrindra. Ka indraindray tsika ny akamoana aloha no mandeha voalohany, dia avy eo amin'izay mitady excuse, inona tsy mampandroso, dia omena tsiny amin'izay hoe ka nangoniny ao ampovoan-tany ilay izy, ny harenan'ny ao amin'ny sisintany. Ny influenceur ohatra raha hoe ny eto Antananarivo ilay mahabe resaka zany,
Raha ataoko hoe influenceur tena influenceur ilay resaka dia Ronan Pal zany atao hoe eto ampovoan-tany. Tsy miteny hoe Merina Ronan Pal na tsy haiko izay firazana anany tsy rarahako fa ohatra eto ampovoan-tany. Dia any amin'ny sisiny zany tsy haiko ohatra hoe tsy haiko Lando, tsy haiko iza ilay Dimitri Kawitry, tsy haiko hoe inona zany ilay contenu tantarain'ireny olona ireny. Avelako nareo manao comparaison. Misy zany tonga dia mailaka be mihitsy manameloka hoe tena mampahantra anay ohatr'izao dia Merina. Dia ny tsy azoko mihitsy hoe misy ohatra zao ohatra hoe maire amin'ny faritra misy anareo any, tsy haiko hoe inona ny raha ataony, ny député amin'ny faritra misy anareo any, inona ny raha ataony, fa misy mailaka be fotsiny hoe ny ampovoan-tany ao no tena mangorona ny harena. Dia ohatra zany hoe raha mangorona ny harena ny mampanankarena ny ato Antananarivo, dia maninona zany raha misy olona avy any amin'ny faritra mipetraka eto Antananarivo, maninona izy tsy tonga dia lasa manan-karena be tany koa. Raha olona avy any amin'ny faritra miakatra eto Antananarivo dia mbola miaritra mafy be konkoa izy tonga eto Antananarivo. Ary ny antony mampatonga ny olona avy any amin'ny faritra mireusir eto dia lasa miadopte discipline mitovy amin'ny olona eto zany, lasa mba mifoha maraina, alipandry, ohatr'izany. Ny eto ampovoan-tany eto konkoa zany tsy be rendrarendra zany mihitsiny. Raha ohatra zany hoe raha tena mahita ianao ny ankamaroan'ny fiainan'ny Borizany zany rehefa tonga ny weekend, tsy misy an'izany olona hoe mandeha mirevy be zany. Eto Antananarivo eto misy be dia be ny olona tsy mahavita miaka-piakarana, ny olona avy any amin'ny sisintany tsy mahavita miaka-piakarana, isaky ny mandeha midéplacer en taxi. Dia avy eo rehefa manontany tena izy hoe ahoana ary izy no somary sahirana kokoa comparena amin'ny olona eto. Maromaro koa tonga amin'ny Antananarivo eto tsy mahavita mandeha misisika bus, aleony foana mitaingina taxi isaky ny mandeha. Aminay nefa izany hoe rendrarendra tsotra izao satria tsy mba misy mihitsy izany ilay minimum de dépense. Rehefa tonga ny weekend feno barana am-bopo, misy fotoana tsy weekend avy ary fa dia isan'andro mirevy foana. Dia ny ato ampovoan-tany tena ato ampovoan-tany mametraka discipline hoe tsy mirevy izany izy rehefa hanangana zavatra. Misy fotoana izany hoe manangana trano izany tantaraiko anareo, mandritra ny herintaona 2 nanana ny loka. Dia zavatra ohatr'izany ve tsy haiko hoe hanananareo any ve? Dia mampandroso anareo ve izay zavatra izay? Ka alohan'ny hoatahoata-fahalalana foko aloha manana discipline dia mba mazotoa miasa. Indraindray tena isany mipetraka fotsiny eo ambony seza eo, mijerijery télé, mijerijery Facebook, manao TikTok, dia rehefa tsy mety ny fiainana dia mibory izany no mena tsiny. Nday ilay rehetra e! Tongeto androany metraka taratasy fitorina voalohany, fitorina ny député Andra Kotomanga sy ireo niarany petsabeta taminy Andriamatoa Dina Andriamaoly sy Andriamatoa Mamara Vatomanga. Momba n'inona zay momba ny fanagadrana ny tenako nandritra ny 5 taona mikantona satria ny député Andra Kotomanga ihany taty afara no namoaka amin'ny antso ataribia ataony amin'ilay filoham-pirenena teo aloha hoe izy sy ireo olona anankiroa ireo no miketrika sy mikotrika an'ilay fanamboamboarana zavatra zany raharaham-pitsarana na tonga nigadrana andrisy 5 taona iny. Dia eo moa izany tsy hita loatra hoe taiza, tsy hita loatra hoe aiza zany nandefasana ny fiantsoana azy. Hitantsika tamin'ny Afakomaly namana izeny efa mifotra masom-bahoaka izy mamonjy fivorian'ny antenimieram-pirenena, dia mazava ho azy fa moramora kokoa zany ny ahafahana manao ny raha-pitsarana momba an'izay. Dia velantsika ho an'ny fitsarana, ametraka an'ilay fitoriana zao dia velantsika ho an'ny fitsarana dia mikarakara izay fitoriana zay. Dia misy fitoriana faharoa koa tadiditsika tamin'ny janoary 2024. Izany hoe efa tany amin'ny 3 taona tany hoany no gadraiko tamin'ny nanagadrana tamin'ny fotoana io. Dia efa tokony hivoaka za tamin'io janoary 2024 io. Kanso tampoka teo
misy indray taratasy pourvoi en cassation nataony Ramatoa procureur général cour d'appel tamin'izao fotoana zany. Lalàna milaza fa raha androany ny fitsarana ambony mivoaka dia 3 andro fotsiny eo après io farafahelany ny mafana manao an'izany pourvoi en cassation zany. Fa tamin'io fotoana io zany efa 2 taona sy 7 bolana tioarina nataony le pourvoi en cassation satria za mivoaka 2 andro 3 andro talohan'io après io zany any mivoaka. Ny antony zany dia mazava be tsy azo hevitra satria hivoaka dia mila tazomina ao anaty fonjafona dia nanaovana an'io asa tsy ara-dalàna sy am'teny frantsay hoe abusif. Dia amin'izao fotoana zao moa zany am'olom-pirenena ny mahatonga eto. Amin'izao fotoana zao moa zany efa miverina foana ny filazana hoe dia tsy maty manota zao ny ataon'ny fanavozana. Manaraka an'izay ny tenako mitory azy mba tsy siny tsy maty manota ary indrindra mba tsy siny tsony olona ray ny fitsarana na ny fitoram-pizakana hahafahany efa manapatra fahefana dia mampiororo ny mpiara-miasa aminy dia manao izay tany mikipony no ny antony hitantsika eo ihany misy ara-bola hoe misy fanitaram-pahefana. Zay zany le fipetrany. Dia fahatelo farany za io olona mifampiresahana le fikadrana 5 taona koa zany nafahana tsara nandamina ny tato anaty tato na ny saina na ny fanahy na ny fo. Dia nisy fotoana tokoa tonga dia valazaiko teny zao misy olona maventy teto firenena zany mba miteny hoe tsara ihany zareo reo mifampiresaka na ny tsisy olanao sa dia niantso tokoa ndreo olona reo samy niantso avy le député zany sy ty le magistrat ty fotoana samihafa tany amin'ny novembre tany dia tsotra ny teniko fantatranareo mieloka be vava nataonareo tamiko ny fanapotehana ny fiainako anatry ny 5 taona fanapotehana ny fianakaviako indrindrindra reo fahorian'ny zanako le raha ny olona rehetra nahita zany. Dia fantatrinareo zany dia fantatrinareo koa zany ny miandry anareo dia tsy hita moa izay toy any taty afara le sakafo andray ary efa miendrika opa no azoko tafarafara tato dia fotoana ny tsy maty manota zao dia apetraka fitoriana izy. Le tena taloha le tena an'izany le olana voalohany zany manao amina député azy manao trafic d'influence manao abus de fonction ary tsy ferana mihitsy nisy suspicion de corruption ao anatin'le zavatra satria tsisy olona nanao zavatra randray fotsiny zany le olona lazay naniraka azy fantatsika tsara ny raha mahazo azy amin'izao fotoana zao le hoe mamotomanga fa mifo FTT firenena teto fantatsika daholo mahazo azy na eto toerana na ambelany dia zany hitatsika ny raha fitsarana fa misy suspicion de corruption misy blanchiment d'argent zany daholo ao anatin'iny. Le anankiray indray le mpitsara maventy tena kitsirany mihitsy manitaka tena enjana dia mihitsy ny fahefana teo ampilatanana mbola misy suspicion de corruption koa anatin'izany fa tsy andoa fa tsy hoe heverina hoe nataony fotsiny tamizao zany le olona fivoaka le mpitory mamirabatomanga mazava ho azy araka zany hitatsika ny raha mpitsarana tsy mankazana hoe naran'le mpitsara anjavatsika mitady an'izany hoe procureur général cour d'appel teo aloha Ramatoa. Misy asa